rotsaka ho fidina iza ny tatana manomboka 24 mai ary hotratra ve ny fitokanana an'ireo fotodrafitrasa zay efa najorona andritra ny tetezanita rehetra no indrindrandrindra ro hopitaly manara-penitra. Ny firotsana hovidina dia ataoko angamba fa mififaninana aloha tsy tokony ho sarotahotra matoa hoe mahasamby faninana dia mahasamby faninana fa tsy hitady sirika na irika ohatra sy ny fitenenana ifenana ambany latabatra na itsoahana. Io no navoaka ny CES 41 isan'ny candidat reo no isafidianan'ny vahoaka malagasy ary efa didy mivoaky mila ekeniny rehetra satria iny ihany koa zany no ahafahana ambosy makany amin'ny fifidianana malalaka mirotsaka daholo ny olona rehetrarehetra ary mouvance rehetra ankehitriny zany dia ao anatin'ireo listany fidy reo ao daholo mouvance rehetra mifanandraka teto amin'ny firenena dia aloha amin'izay ny vahoaka ny tsara ary zay koa ny rasan'ny vahoaka hatramin'izay ny vahoaka ny tokoteny farany amin'izay tatana ny firenena. Ny rafitra manaraka io dia efa misy voalaza ihany koa mitondro votra hoe izy ny tokony tatana ny firenena rehefa mirotsaka ny filoha na ny lehibe an'androm-panjakana. Lehibe an'androm-panjakana zao dia tsy maintsy misy osoto ohatra zay zany eo amin'ny CST ary misy lalàna maro koa ny fean'izay voalaza daholo zany ao anatin'ny décision na ny fanapahan-kevitry ny CES.